Ampifaliratrany rehefa malala no iarabanantsika nahatratra zao alahady fankalazana ny isan-taonany SLK zao. Manao retrokoto miaraba manokana ny sampanlehilahy kristianina nahitratra zao isan-taona zao. Anio koa tsika manatanteraka ny fiam-pihavanana amin'ny fianakaviana anankiroa izay namoy havanakaiky dia miaraka miomana sy miombona amin'izany sika. Mbola mitombona amin'ireo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy ary mandrakizay amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Ndederan'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny salamo dia aron'izay firana fanampiny fahavalambin'ny efapolo andininy faharoa no ataontsika. Salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no iarantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra amin'ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijany amin'ny alalan'ny fahalehan'ny mpaninto ary tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsiny fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany reny milamo sy tsy haitany. Dia tahaka ny azo ambolena amboran'ny ranovelona izy izay mamoa amin'ny fotoana ny raviny koa tsy mba mandazo ary ny asany rehetra atao ravoravo. Mba hoentinay midera misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao. Iny tokoa Tompo, mitantana ny dianay anao, porofon'izany Tompo ny nahatongavanay eto amin'izao fotoana izao manatrika ny fotoana izay fankalazana isan-taonan'ny sampan'ny lehilahy kristianina. Ianao Tompo ny tantana, ianao no nivimbina ary ianao koa Tompo no antoko izao fivoriana izao. Ko dia manatrefeny Tompo izao fotoana izao mba ahazoanay maneho very indray amin'ny lalan'ny teninao ary ahazoanay mankalaza sy midera ary mivoninahitra anao araka ny fahatsaranao. Ko dia misaotra midera laza no mbola tolotra anao fa mendrika izany ianao. Amin'ny anaran'ny Tsontsosy Kristy Tomponay nanaovanao izao vavaka izao. Amen. Aoko hipetraka ny fiangonana. Rehefa malala amin'ny Tompo, dia anatina ny Tomposika sy ny tenenina hatrehany ary fona ny amin'izay tsy fahatantarantsika, ny amin'izay fahotana vitantsika mandritra ny andro mpiainantsika ary okanaraka izao tonom-bavaka izao. Tompo, ny tananao dia tsy fohy fa lava ary ny sifinao dia tsy fohy fa ary ny sifinao dia
tsy lalindalovana fa mary fa ndraindray tompo miafina aminay ny tavanao ary tsy mahita ny fahasoavanao zahay noho ny fahotanay ankehitriny tompo dia manatina anao ampanetretena zahay amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka miaiky fa tsy tanteraka teo anatrehanao ary manatona ny azo fijalianao tompo mandoalika eo anatrehan'izany zahay mba ho sasany ny rahanao zay madio mba ho anadioanay ihany koa efa nanonta taminao tokoa zay rehetra tompo efa niodina ery afa nandao ny teninao sy ny fitsipikao ka zany tompo no iaranay ankitona manao hoe ireny be famindram-po mitalao aminao zahay agnilokay diovy zay afampahotana Trangana fiangonana andreny teny fampanantenana ny amin'ny familan-keloka zay omen'Andriamanitra ho antsika zay ny fona sy ny bebaka taminy teo. Hoy ny tompo amintsika anio fa na dia findra aza ny tendrombohitra na dia hetsika aza navoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsoka ny fanekenany fihavanako aho ho Jehova mpamindra fo aminao. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very ambary hitona fa voavela ny eloko ao noho ny anarany masina mideran'ny tompo. Havana mibeko antsika ny tompo ankehitriny zay avina rehefa melan-keloka mba hifanompo amin'ny fitiavana. Hoy izy amin'ny Galatana 5:17 manao hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana anareo rahalahy kanefa aoka tsy entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Zany sitrapon'Andriamanitra ry havana tiany ho tanterantsika amin'izao andro zao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ho anao avondrindra petraka ny fiangonana.
zay andrenesina ny ten'Andriamanitra firana décentralisation ataontsika dia ny faharoa mitovy feo amin'ny 9% dia miakatra ty ny mpandray anjara. Sotranao zay Andriamanitro raha mbola menao zao fotoana izondray azonay mandray sy mihaino ny teninao. Tsy ny mofy ihany tokoa no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alaoko ny vavanao. Koa avia mitenena aminay, mampaherezanay, atanjao ny finoanay, mba azonay miorina mafy ao aminao sy indrindra ao amin'ny teninao. Ary dia sokafo ny fonay mba azonay mandray izany teninao zany amin'ny fifaliana sy amin'ny fanetretena, satria fantatray fa manakambara aminay ianao. Dia mitenena Tompo amin'ny tsiraray avy fa mihaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Zao tsika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra. Raisina tao amin'ny Samuela voalohany, toko 2 andininy 220 ka hatramin'ny 420, ary ho toizitsika amin'ny toko 3 andininy 720. Samuela voalohany, toko 2 andininy 220 ka hatramin'ny 420, ary ho toizina amin'ny toko 3 andininy 720. Rehefa hita dia hovakitsika eo anatrehan'ny Tompo. Ary nitahin'ny Tompy ana dia nananjanaka ary niteraka lahy 3 sy vavy anankiroa. Fa izy Samuela kosa tamin'izay dia nitombo teo anatrehan'ny Tompo. Ary efa tena antitra be Eli rehefa reny avokoa izay nataony zanany tao Israelita, indrindra fa ny nandriny tamin'ireo vehivavy niasa tamin'ny fidirana ny tranon'ilay fionana ao amin'Andriamanitra, dia hoy izy tamin'ny zanany: nahoany ianareo no manao izany zavatra izany? Reko tamin'ny olona avokoa ange ny fitondran-tena ratsy ataonareo. Atsaronareo zany ry anaka, fa tsy tsara mihitsy izay reko momba anareo amin'ny vahoaka ny Tompo. Raha diso amin'ny olona toy azy ny olona iray, dia Andriamanitra no hitsara ny adiny. Fa raha diso amin'ny Tompo kosa ny olona iray, dia mba izy ara no hitsara. Tsy nirarahin'izy ireo anefa izany tenin'irainy izany, satria efa sitraky ny Tompo raha teo ny hahafaty azy. Ary ny Tompo teny Samuela kely sady nandroso nateo ty tamin'ny Tompo sy ny olona. Ary ny alehibe Samuela sady momba azy ny Tompo, ka tsy nisy tanteraka izay teny rehetra nasaina nambarany Samuela. Amen. Tsika ny famakina teny Soratra Masina izay eo amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 4 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:40. Efesianina toko 4 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:40. Izy mihitsy no nanolotra fanomezana manokana ho an'ny olona, ka nanao ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany,
ny sasany ho mpitoro ny vaovao mahafaly, ny sasany ho mpiandry sy ho mpampianatra. Ho fampitaovana ny vahoaka an'Andriamanitra ireny mba totosana ny asa fanompoam-piangonana ka hirafetan'ny tenany Kristy. Izany no nahatonga antsika rehetra iray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra, ka olon-dehibe isika mahatratra ny lehiben'i Kristy sy eniky ny hafenoana omeny. Dia tsy ho zaza intsony isika, tsy ho toy ny sampokely ilangilan'ny onja etsy sy eroa, na atolatolan'ny rivotra samihafa ka ho voafitaky ny fampianarana roson'ny olona mpamitaka, izay mahay mamorona tetika ampovoana ny sasany. Ny fitiavana kosa no anambarantsika ny fampianarana marina ka amin'ny lafin-drehetra no hitombontsika firaisana amin'ny Kristy izay loha. Izy no mahatonga ny tena manontolo hitambatra mafy sy voatanan'ny famavany rehetra iray. Ka rehefa samy miasa araky ny tandrifiny avy ny zavatra nisan'ny tena dia hitombo ny tena manontolo sady hoentan'ny fitiavana. Amen. Iaraka hitsangantsika handray ny vaovao mahafaly. Dia hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina zany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Filazantsara ny soratan'i Jaona toko 7 ny 2:20 ka hatramin'ny 7. Filazantsara ny soratan'i Jaona toko 7 ny 2:20 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaly amin'ny anaran'i Jesosy. Taorian'izany dia nakany amin'ny faritany Jodea i Jesosy ambanin'ny mpianany, ary niara nitoetra tamin'izy ireo tany izy sady nanao batisan'ny olona. I Joany koa nanao batisan'ny olona tao Enona akaikin'ny Salima fa be rano tao. Nanatona ny Joany ny olona ka natao mibatisy fa tsy mbola nahiditra aponjy izy. Tamin'izay dia nisy ny fifandiran'ny mpianatry Joany tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fomba fidiovana. Ary nakany amin'ny Joany ireo mpianany ka nilaza taminy hoe, mpampianatra, ilay niaraka taminao tany an-dafy ny atsinanan'ny on'ny Jordana sady nijoronao ho vavolombelona iny anie ka manao batisy ary aton'ny olona rehetra. Fa izao kosa ny navalin'ny Joany, tsy misy olona afaka mandray na inona raha tsy nomen'Andriamanitra azy zany. Ianareo mihitsy no vavolombeloko fony ao nilaza hoe tsy izao ilay Mesia fa ny raha naheloa azy ao. Izay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa ny sakaizan'ny mpampakatra dia mipetraka eo anila ny mpampiakatra sy mihaino azy ary mifaly tokoa mandre ny feony. Izany hafaliana izany no efa tanteraka amiko ankehitriny. Izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina. Amen. Mino Andriamanitra rehetra toa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy tizana latokana tompontsika izay nitorotorony tamin'ny fanahy masina. Nateraka Maria Virgine, ijaly ranapaka Ponto Pilato, nimbony tamin'ny hazo fijaliana, matika narivo, nila tamin'ny fiainantsika, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao nan-danitra, mipetraka ny kavan'Andriamanitra rehetra toa, avy any aveniny tsara mipetraka sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famelan-kely, fitsanganan'ny tenany maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Je demande à tous les jeunes et aux enfants de se lever pour prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous voilà maintenant au moment dédié aux jeunes et aux enfants. Et nous te demandons de mettre en nous ton Saint-Esprit afin de comprendre ta parole. Par le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, que je lis au nom de Jésus. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Dans la connaissance du Fils de Dieu, nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Amen. Grandir en Jésus, lui laisser la place, une progression. Lorsque nous naissons, nous ne connaissons rien de ce qui nous entoure. Alors ce sont nos parents qui nous éduquent pour que nous apprenions à marcher, à parler, à manger, pour que nous puissions faire de plus en plus de choses tout seuls. Ensuite, on rentre à l'école, on grandit, on passe de niveau en niveau, de classe en classe, ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, on apprend nos leçons et surtout, on fait des expériences et des exercices qui nous apprennent encore plus et normalement, on comprend mieux les leçons. Par exemple, l'eau et l'huile. On nous apprend que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Pour certains, cette règle peut être compliquée à comprendre. Si on fait l'expérience, en versant de l'huile et de l'eau dans un même verre, on voit bien que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. On comprend donc la leçon que l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Dans la Bible, Dieu nous donne les leçons, il veut nous élever. Pour ça, nous devons lire sa parole et en faisant une expérience, c'est-à-dire pratiquant sa parole, en obéissant à sa parole. Nous comprenons donc mieux ce qu'il veut pour nous. Il faut savoir que ça ne concerne pas que les enfants. Quand vous deviendrez des adultes, vous apprendrez encore tous les jours, que ce soit au travail, à l'école, dans votre famille ou à l'église. Nous grandissons tous dans la foi, en lisant la Bible, en priant de tout notre cœur, en faisant la volonté de Dieu seul. Les enfants, les jeunes, ne vous inquiétez pas lorsque vous faites des erreurs, lorsqu'on vous corrige, car même dans l'erreur, nous apprenons à nous relever pour grandir ensemble. Jésus nous guide tous les jours dans chacune de nos épreuves et il le fait surtout par amour pour nous. Amen. Alohan'ny resaka ny tenin'Andriamanitra dia mpitsangana anaovantsika hira temy froisironjato andininy fahatelo. Ny mpanjaka hotendreo ny lelako mba hitory sy zaka amandrany amako etainy tenireny jiroveny asina ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahavenao Kristy. Raha mijery ny tontolo misy atsika isika dia matetika isika dia mamaritra maha lehilahy
amin'ny alalan'ny critère ivelany zany hoe ny fahatanjahana ara-batana, ny fahombiazan'ny asa, ny fandindina isan-karazany, kanefa tsy anatin'ireny ihany no ilazantsika an'ireo lehilahy ireo. Ao amin'ny soratra masina isika dia mahita taridalana izay mazava mihitsy ny hoe momba ny fiantsonantsika rehetra mba hitombo sy ho matitra amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny hafa. Ny apôstôly Paoly tao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana dia nampirisika mihitsy ny mpino mba ho tonga iray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra, ka olon-dehibe isika mahatratry ny halehiben'i Kristy sy ny henky ny fahafenony izay omeny, dia tsy ho zaza intsony isika, tsy ho toy ny samby kely ailangilan'ny onja etsy sy eroa na atolatolan-drivotra samihafa, ka ho voafitaky ny fampianarana aroso ny olona mpamitaka izay mahay mamorona tetika ampivaona ny sasany. Ny fitiavana kosa no anambarantsika ny fampianarana marina ka amin'ny lafiny rehetra no hitombontsika firaisana amin'ny Kristy ilay loha. Inona ary no tena hoe dikan'ilay hoe lehilahy lehibe mahatratra ny lehiben'ny fahafenon'i Kristy? Mandritra ity toriteny ity dia izay fanontaniana izay no ezahantsika valiana hoe inona izany hoe lehilahy lehibe mahatratra ny haben'ny fahafenon'i Kristy izany, ka ho hitantsika mihitsy hoe fitombon'ny fahamatorana ara-panahy amin'ny fankatoavana sy amin'ny mpanetretena mba hatokantsika tokoa ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny lehiben'ny fahafenon'i Kristy. Ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany izay nivakiantsika teo dia mahita zazalahy isika izay antsoina hoe Samuela. Raha mijery ny tantaran'i Samuela moa izany tsika, ny reniny dia tsy mba niteraka momby izy tamin'ny voalohany, kanefa tsy mba nitsahatra izy nivavaka tamin'Andriamanitra, tena hoe nivavaka foana izy mba omen'Andriamanitra zaza, ka ny ana dia nalahelo fanahy izy nivavaka niteny hoe Jehovah tompo maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizivavinao ianao, ka hatsiaro ahy ary tsy hanadin'ny ankizivavinao fa hanome ahy zazalahy, dia omeko an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy ho kasiany karetsany lohany. Izany hoe nivavaka ihana mba hananjanaka ka ho atolony manontolo io zaza io ho an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra. Ary na dia zaza ary sy tsy ampitraikefa azy Samuela dia nialehibe izy teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny asa fanompony rehetra, ary nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra izy na dia mbola kely azy izy. Io fitombon'ny Samuela io dia voatonona indroa. Indray mandeha ao amin'ny andininy 220 amin'ny toko 2 izay milaza hoe ary nitombo tena izy Samuela kely sady nandroso nahateo-ty tamin'ny tompo sy ny olona. Ary ao fandroany kosa dia eo amin'ny andininy 7 amin'ny toko 3 hoe ary nitompo Samuela sady nombazy Jehova ka tsy nisy navelany ho raraka tany ny teniny. Ireo andinireo ry havana dia manasongadina mihitsy hoe fitombohan'i Samuela sy ny fomba firaisany tamin'Andriamanitra, na dia teo aza ny fahazazana, na dia teo aza ny zavatra rehetra nandrozoana azy tamin'ny fiainany, dia nitombo izy tamin'Andriamanitra. Ary io fitomboana io dia tsy hoe voafetra amin'ny fitomboana ara-batana ihany, fa nitombo ihany koa izy ara-panahy. Tsy vitany hoe mitombo tamin'ny fifandraisana tamin'i Jehovah izy, fa nombazy koa Andriamanitra tamin'ny dingana rehetra tamin'ny fiainany. Mihaino tsara ny feon'Andriamanitra izy, na dia tsy azo niara ny zavatra rehetra. Miariara ho fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, ka izany no nahatonga azy nitombo tsy mivadika tamin'ny tenin'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra azy, tsy niozongozona tamin'ny finoana izy, ary tsy mivadika tamin'ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra sy ny fanompony amin'ny mampaminany azy. Ary ankehitriny izy dia tena hoe ohatra velona mihitsy no antsika rehetrarehetra amin'izany hoe fahatokiana sy firaiketana amin'Andriamanitra izany, satria na tovolahy kely azy izy dia efa mifikitra, ka izany koa mbola ho antsika androany hoe isika rehetra izao dia natsoina mba hitombo ihany koa tsy ara-batana ihany, fa tena hoe hitombo ara-panahy.
amin'ny fiandohan'ny fiainantsika raha-panahy dia ohatra ny tony ankizy kely tsika mila tantanana aloha mba hitombo ampianarana hoe iny zany hoe miaraka amin'Andriamanitra izany ary ampianarina ihany koa tsika ao amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra kanefa ny tahaka ny ankizy kely mandeha étape par étape io dia ohatr'izay koa finoantsika mandeha étape par étape tahaka ny Samuela izay nanomboka tamin'ny dingana kely amin'ny finoana mahita amin'ny fanetrerana sy ny feon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isika ary fotoana sarobidy izany mba hianarantsika indray ankehitriny hoe ahay fototra ny finoantsika amin'Andriamanitra ary anaraka amin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra mba hitomboantsika ara-pinoana. Ny fivoarantsika sy ny famatorantsika raha-panahy izany dia tsy miankina amin'ny harena na ny zavatra izao tontolo izao fa miankina tanteraka amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Miankina amin'ny fifandraisantsika sy ny fanoloran-tenantsika amin'ny teniny mba ampitombotsika amin'ny halehiben'ny fahafinoan'ny Kristy dia tsy maintsy aloha isika mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa izay rehetra aloko ny vavan'i Jehovah no hiveloman'ny olona. Tsy maintsy misaitsaina ny teniny isika. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity fa saintsaino andromanalina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Ary ny farany dia tsy maintsy mampiatra izany teny izantsika eo amin'ny fiainantsika. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Io sakafo ara-panahy io izany dia tena hoe manome antsika hery sy fahendrena tahaka an'ilay sakafo izay ilain'ny vatantsika dia isika koa ny fanahintsika dia mila sakafo ara-panahy mba handrosoantsika amin'ny diantsika miaraka amin'ny tompo. Kanefa tsy vitan'izany ihany ry havana fa mila ihany koa isika fanetretena lehibe. Zava-dehibe ho an'ny olombelona manaiky ampanetretena ny toerany eo amin'ny fifandraisany amin'ny fahalehibiazany sy ny fahatanterany eo amin'ny Kristy. Ao amin'ny filazantsara ny zaona ao amin'ny toko 7:12-20 dia mahita ny Jaona Batisa isika izay miresaka momba ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra sy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Na dia teo aza ny lazany malaza izy fantatry ny olona rehetra hoe iny ane mpanao batisa iny dia nefa na dia teo azy izy hoe malaza dia nihetra izy niaiky tamin'ny mpanetretena izy fa tsy misy mihoatra ny Kristy. Izy dia iraka fotsiny ihany fa ilay tena izy izy mbola ho avy dia ilay Jesosy ilay Mesia izany. Ka izay lehibe lavitra noho ny tenany io ary nanambara tamin'ny mpanetretena mihitsy izy hoe tsy maintsy mitombo izy ary izao kosa tsy maintsy mihena. Mpitory sy mpaminana nankely Jaona mpanao batisa izay nanomana ny lalana ho an'i Jesosy. Ary taloha nanombohan'i Jesosy ny fanompoany ampabe maso dia nanao batisa ny olona izy tao amin'ny renirano Jordana. Ka nanambara tamin'izy ireo ny fiavian'ny Mesia sy ny azo azy ireo mba hibebaka tanteraka amin'ny fahotany. Fantany fa tsy maintsy miaina izy, tsy maintsy miaina ny anjarany andraikitra ny rehetrarehetra sy ny heriny mba hahafahany Kristy kosa manaraka ny asa nataony, mba hahafahany Jesosy manao ny asa fanompony izay manan-danja kokoa sy ivon'ny fiainan'ny olona rehetra. Izany dia mampiseho antsika mihitsy ny hoe fanetretena ny Jaona sy ny fahatakarany toerana izay misy azy dia anatin'ny planan'Andriamanitra. Niaiky izy fa hanomana ny lalana ho an'i Jesosy no asana ny rahana azy fa tsy hoe hanao batisa foana ary hoe tsy ho ankalazan'ny olona. Ary amin'izao fahatongavan'i Jesosy izao dia tsy maintsy miaina amin'izay izy satria antompo io azy io fa izy dia solotena fotsiny. Miaina ny anjara asa manokana mba hahafahan'ny tompo miasa bebe kokoa eo anivon'ny fiarahamonina. Ary satria nanaiky anao ny teniny ho kely izy dia manana toerana lehibe ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny filazantsara Matteo dia nilaza mihitsy ny tompo hoe lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no Jaona mpanao batisa satria nahoana niaiky izy hihetra mba hahafahan'ny tompo kosa mitombo ara-panahy. Ny hoe lehilahy lehibe mahatratra ny lehibe ny fahafenon'i Kristy izany dia midika hoe manaiky ny ambony
any tompo eo amin'ny fiainantsika. Izy ny lohalarana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary midika koa izany fa ny fahatakarantsika io no tena tokony iainantsika. Ambony lavitra antsika izy, amin'ny fahendreny, amin'ny hery, amin'ny fahatanterana ny fitondrantena. Ary izany fankasitrana izany dia mitarika antsika ametraka an'i Kristy ho ivo ny fiainantsika manontolo, ho ivo ny firaisantsika maha olombelona ary manome azy fahefana sy lazany ambony indrindra. Mba hahatonga antsika ho lehilahy lehibe mahatratra ny alehibe ny finoantsika dia tsy maintsy mamela an'i Kristy isika aloha anjaka amin'ny lafiny rehetra ny tenantsika. Izany hoe ny eritreretintsika, ny tenintsika, zavatra izay ataontsika rehetrarehetra, ny asa fanompoantsika, rehetrarehetra reny amela an'i Jesosy hiditra ao anatin'ireny. Ary mba tena hoe hifandray aminy isika amin'ny fiainantsika manontolo. Amin'ny mampianatra antsika dia voaantso isika hanaraka an'i Jesosy hampatokiana, handeha amin'ny diany ary hiaina araka ny fampianarany. Isika koa dia tsy maintsy manaiky ny ametrahana faniriantsika, ny ambition antsika rehetra, ny fitiavan-tenantsika hiala tanteraka, tena hoe hiala isika mba hidiran'i Kristy antsihatra amin'ny fiainantsika ary ahay hanatanteraka ny sitrapony avokoa ny isika. Ny fahavozana sy ny ampopo, ny faniriana dia midika hoe fahavozana tena tanteraka, fahavozana firehariana izay manosika antsika hikatsaka ny voninahitrintsika fa hiala ny voninahitran'Andriamanitra. Ka izany indrindra no hiantsoana antsika indray androany mba hitombotso ara-panahy, mba hihetry amelan'Andriamanitra anjaka amin'ny fiainantsika. Raha iverenana ny andalan-teny eo amin'ny Samuela voalohany dia mahita ny zanakely isika izay mpisorona tsy nanaja an'Andriamanitra izy ireo, ary nanao izay ratsy indrindra izy ireo teo amin'ny asa fanompony. Nanararoatra ny toerana izy ireo tamin'ny mahampisorona azy, ka tady izay voninahiny, tady izay fahafampony sy ny faniriany feno fitiavan-tena. Kanefa ny nefarany very izy ireo, latsaka tanteraka. Tsy nanompo an'i Jehovah sy ny olona mpatokiana izy, tsy mba nanaja ny fanatitra sy ny didin'Andriamanitra. Ninanota izy ireo ka tsy nirarahan'izany hoe fampitandreman'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra nampahatonga azy ireo latsaka tanteraka, afa-baraka. Ka izany indrindra no hitenenana antsika androany hoe mba hahetrika aoka isika mba tsy hoe tahaka an'ireo fa tena hoe ho voninahitran'Andriamanitra avokoa izay asa rehetra ataontsika. Tsy maintsy manaiky tanteraka sitrapon'Andriamanitra isika ka mametraka azy ho lohalaharana ny fiainantsika, mikatsaka ny ampifaly azy ambony zavatra rehetra. Satria mety ho tafiditra amin'izany fahavozan-tena, fandavana ny tena, ny fandavana ny faniriantsika rehetrarehetra mba hahafahan'ny tompo manome izay sahaza antsika. Satria tadio ry havana fa Andriamanitra mahalala izay zavatra tsara ho antsika tsirairay avy. Izy mahalala izay mahasoa antsika. Mety hoe tsy tanteraka eo no eo faniriantsika, mety hoe misy zavatra lehibe tokony tian'Andriamanitra ho amenantsika, fa izy manana ny fotoanany hanomezana antsika ireny. Fa mila mahatoky kosa nefa isika rehetra izao hoe ainy atao ny zavatra rehetra. Rehefa manaiky ampanetretena ny toerana misy antsika amam-panaradian'i Kristy isika, tsy manaiky tanteraka ny sitrapony dia tena hoe ahita ny tena fahafana sy ny fifaliana azo avy amin'ny firaisana feno aminazy. Ary izany koa dia mamela antsika hiaina fiainana feno fahatanterahana eo amin'ny tompo, amin'ny fahafantarana fa mifanaraka amin'ny fikasan'Andriamanitra sitrapony ny fiainantsika manontolo. Tokony ho takantsika ihany koa hoe Kristy irery ihany no ahafahantsika mahita ny tena hoe mahizy antsika. Izany hoe mahasarobidy antsika tsirairay avy, ny identité antsika tsirairay avy, ary ny tanjontsika amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zavatra rehetra izay ataontsika eto dia tsy miankina amin'ny tenantsika, tsy miankina amin'ny zavatra izay vitantsika, fa miankina amin'Andriamanitra irery. Izy no mpamorona antsika, ilay mahafantatra antsika tsara ary mamorona antsika amin'ny fikasana tsy manam-paharo sarobidy. Noho izany ary dia hita mihitsy ny maha-olombelona fototra antsika raha miaina miaraka amin'izy. Amin'ny fanekena Kristy ho tompo sy ho mpamonjy dia mihavana amin'Andriamanitra isika, mitafaverina aminazy hifandray aminy ary no havaoziny amin'ny zanak'Andriamanitra malalantsika. Amin'ny alalan'ny fiombonana amin'ny Kristy
sy ny fanarahana azy sy ny fahatokiana azy no ahitantsika tsikelikely ny tena maha hoe zanak'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ary ampiraisiny aminazy indray ary ahafahantsika ihany koa miaina amin'ny fahafenona ao aminazy sy miaina ihany koa amin'ny fahafenona ny fahasoavany sy ny fitiavany izay anirany antsika indray ankehitriny mba ahaizantsika mitia ny hafa ihany koa. Tsy afaka hoe mitia ny hafa isika raha tsy mahay mitia an'Andriamanitra ary raha tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra koa isika dia tsy afaka hitia ny tenantsika. Ka izay ilay hoe manarana Andriamanitra, mametra azy ambony ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainana dia ho hitanareo fa ho lavorary avokoa zavatra rehetra ao amin'ny fiainanareo. Amarana koa azy aza dia mba hitombotsika amin'ny alehibe ny fahafenoana Kristy dia tsy maintsy miara-mandeha amin'Andriamanitra isika amin'ny fankatoavana azy sy amin'ny fanetretena. Midika izany hoe ny diantsika raha-panahy dia tsy voafetra amin'ny izay fahalalantsika amin'ny maha-olombelona fa tena hoe fomba fiainantsika andavanandro tokoa io miray amin'ny tompo. Ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra amin'ny fankatoavana dia midika hoe mampifanaraka ny ataontsika sy ny tenintsika manaraka ny sitrapony ambarany ao amin'ny teniny. Izany dia fitandremana ny didiny, ny fampianarany ary ny fananana fandriana marina anaraka ny sitrapony. Izany koa dia fahavononana amela ny faniritsika manokana rehefa tapatsika fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba tena hoe ariana tokoa ireny fa izay an'Andriamanitra no arahantsika. Na dia hoe tsy takatry ny saintsika ary na dia hoe mety mifanohatra amin'izay sitrapontsika azy ireny dia manaiky ampanjabana satria Andriamanitra mahalala antsika tsirairay avy. Izy mahalala ny lalana hitondrany antsika fa ny anjalantsika kosa dia manaiky ampanetretena. Rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra amin'ny fankatoavana sy ny fanetretena isika dia manaraka ny ohatra Jesosy Kristy izay nankatoa tamin'ny mpanetretena ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny hazo fijaliana ary amin'izany no hitondrana antsika, hiantsoana antsika androany mba tena hoe haka an'Andriamanitra, haka Jesosy Kristy ho ohatra amin'ny fiainantsika tokoa amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy maintsy takantsika ihany koa fa fifandraisantsika amin'ny Kristy no fanalahidin'ny fisiantsika rehetra. Tsy miankina amin'izay zava-bitantsika na ny toerantsika izany fa ary tsy miankina amin'ny hevitry ny hafa ihany koa ny lanjantsika fa tena miankina ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fifandraisana velona sy akaiky amin'i Jesosy no afaka mitondra fiadanana maharitra, fifaliana marina ary fahafaham-po tanteraka. Ary fanampin'izay dia nandinika ny zanak'Elia isika teo ary nampatsiahy mihitsy ny tompo hoe ny tenantsika mazava-dehibe tokony handositra ny fahotana isika, tokony handositra ny avinavina, ny fikatsahana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ny katsaka izay etaetantsika. Tsy tokony isika mihitsy no ambony zavatra rehetra fa ho Andriamanitra irery ihany. Ary aoka ny asa fanompoana ihany koa tsy ho atao amin'ny tenantsika ireny fa atao voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ny fahotana amin'ny andro rehetra dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Kanefa kosa raha manaiky an'Andriamanitra isika, manaiky ny hitondran'i Jesosy Kristy antsika amin'ny fiainantsika manontolo dia ho ampiany isika, omeny fitaovana hiadintsika amin'ny asany ratsy. Ary noho izany dia tokony ho mailo foana isika ary hanapa-kevitra tenin'izao hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny fiheveran'ny ratsy rehetra ary hiala amin'ny avinavina rehetra. Ary tokony hanetry teny isika, tsy hamela ny avinavina na jambantsika amin'ny vatosoantsika, hanakana antsika ny iray aminy. Ho anareo sampana lehilahy kristiana, amina olom-piangonanareo, izay mpianakaviana ihany koa, aoka tsy hoe ny tanjakareo ihany no ahafantaranareo, na dia hoe ilaina ihany aza le fatanjanareo amin'ny na dia hoe hibatanentana fotsiny aza, fa tsy ny forsa fizikanareo fotsiny no aoka ho ampiseho anareo eto anivon'ny fiangonana, fa tena hoe ho hita tokoa izany hoe lehilahy manaraka an'Andriamanitra izany, miainga eo amin'ny ankohonanareo ary mitohy eto amin'ny fiangonana. Mba tena hoe ho lehilahy tsy ho matanjaka raha-batina fotsiny ianareo fa tena hatanjaka raha-panahy ihany koa, mitombo miaraka amin'Andriamanitra ho tonga lehilahy lehibe mahatratra ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy
anio Andriamanitra dia miantso anareo atoky azy amin'ny teniny, tsy hivadika amin'ny fiampianarana ary mahatoky amin'ny sitrapony, na dia mety hoe sarotra azy izany, mety hoe tsy takatra azy izany indraindray, fa tena hoe iorina tanteraka aminy ianareo. Ary miantso ianareo ihany koa izy mba hitoetra ho matanjaka sy be herim-po ao aminy ianareo, na ny fiarovana, fahamarinana filazantsara izany, fitondrana fianakaviana eo amin'ny tompo izany, ary fijoroana vavolombelona ho afinoanareo, mba ho sahy tokoa ianareo hijoro amin'ny maha-lehibe anareo, hatanjaka amin'ny finoanareo. Ary farany voaantso ianareo mba hiaina fiainana voatokana ho an'Andriamanitra, tafasaraka amin'ny ota ary natokana ho an'ny voninahiny. Ka inganeny ny fitondrantenanareo mba aneo tokoa izany fahamasinan'Andriamanitra izany, ary ny teninareo kosa ho feno fahamarinana, ary ny asanareo ho entan'ny fitiavan'Andriamanitra. Miorena tsara amin'ny finoana, mareta amin'ny fivavahana, ary mikatsa mandrakariva amin'ny fahendrena sy ny fitarian'ny tompontsika anareo. Ary ingany fiainanareo tena hoe ho vavolombelona velona tokoa amin'ny hery manova ny filazantsara ho hitan'ny olona tena hoe sampana lehilahy kristiana anareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ane hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao aminy, ny fahazavana ny hanazava ny lalanareo sy hanome anareo fahendrena, ahalalana ny sitrapony, ary ny heriny ane hanohana anareo amin'ny fotoana ny fahalemena, ary ny hafaliany ane ho herinareo amin'ny toe-javatra rehetra. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
Rahabatsika indray ry havana nahatratra izao alahady izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Mangataka ny faharetantsika fa somary lavalava kely ny vaovao antsika anio. Vaovao avy any ivelany nahazo taratasy fisaorana isika avy amin'ny Rakotojaona Francine sy ny fianakaviana manontolo tamin'ny fanohanana ambavaka ny fanotronana ary ny fiampihavanana nataontsika tamin'ny nalasan'ny vadiny ny mpitandrina Rakotojaona Eugène tany Montpellier. Vaovao avy amin'ny nasionaly. Nahazo taratasy famangizana sy fampahirezana isika avy amin'ny tapaka sy namana ary fiangonana FPMA tamin'ny nalasan'ny reny ny pasteur Élisée Andremiandry. Ohatra ny komitiny faritany atsimo andrefana, ny FPMA Montpellier, ny FPMA Bordeaux, ny FPMA Clermont-Ferrand, ary avy amin'ny pasteur Ramatoa Raharjona Marie-Angèle. Naharay taratasy fisaorana amin'ny tafotafo ihany koa isika avy amin'ny mpitandrina mpandrindra ny faritany atsimo andrefana, Charles Rakotondramanana sy ny filoana Dia Delmotte, tamin'ny nahatolosan'ny Zaika Befatsanina sy ny jobily fisotroana ronono any pasteur Charles. Toy izao ny vaovao antsika eto amin'ny tafo, filazana manjo, misy anankitelo izy ireo. Voalohany, efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatrizao dia tehirizina ho any amin'ny satroboninay ny fahamarinana, izay nomeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa nodimandry ny talata 5 aprily tamin'ny 7 taonany ny ava-malalanay Razafin-Dramiantra Elisabeth. Hoy ny zanany pasteur Andriamiandra Élisée Stina, ny ray tampo aminy Rabary Manana Solo Élisée Liliane, pasteur Rasehino ary Manana Emilienne avy any amin'ny FPMA Poitiers. Filazana faharoa, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matozao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodimandry ny ava-malalanay Andriamady Yvonne Rennes, ny alarobia 10 aprily rehefa nivahiny 470 taona. Hoy ny zanany Andriamady Mamy Nirina sy Hortense. Filazana fahatelo, amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa ny ava-malalanay Ramandimby Soa Jean-Émile dia nantsony ray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny zoma 12 aprily. Hoy ny zanany Rina Mandimby Arsoa sy Nadia. Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Vitry Monique izay namony ray tampo taminy sy ny fianakaviana Andrena Arsata Oliva sy Claudia izay namony reny dia ho tanteraina anio. Ny famangina ny fianakaviany pasteur Élisée Andremiandra Stina, Rabary Manana Solo sy Liliane, ary ny fianakaviana Andriamady Mamy Nirina sy Hortense dia ho tanteraina amin'ny alahady heriny anio 18 aprily. Filazana batisa. Raha tsy mandresy Xavier Siasara dia hanolotra ny zanany raha tsy mandresy havana Marianne Orso ho amin'ny sankramentany batisa amin'ny alahady 18 aprily izao. Dia mitondra ambavaka izany fikasana tsara izany isika.
sampana endripeo aroa izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany teny izany no anasanay ny fiangonana manontolo anatrika ny isan-taonanay mitondra ny lohateny hoe Preach the Gospel to all nations, izay ivony fankalazana an'Andriamanitra noho ny 15 taona ny sampana. Toy izao ary ny fandaharam-potoana ny asabotsy 4 May dia izy concert musical any amin'ny église 7 Denier manomboka amin'ny 9:30 ariva. Ny alahady 10 May dia ny fanompoam-pivavahana eto amin'ny temple du Salin amin'ny 3:30. Mbola mitohy ny fiantson'izy ireo izay manana fanomezam-pahasoavana afaka anao ingé son mandritra ny concert ny asabotsy dia manasa antsika rehetra ho tonga maro. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Voalohany mampandriantsika fa noho ny fandaminana samihafa dia ny asa sy fampahirezana no kasaina natao anio dia ho tanterana amin'ny alahady anio 27 aprily ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Filazana faharoa mampahatsiahy antsika ihany koa fa ny fisoratana anarana amin'ny lasy ny fifoazana izay atao any Israel ny 10 ka hatramin'ny 20 Jolay dia mifarana amin'ny alahady faharoa ny volana Jiona. Ny fisoratana anarana dia azo atao amin'ny alalan'ny roa izay efa nozaraina na manantona ny mpitandron-tsoratra Voangy Rakotomalala. Ny sarandasy dia 150 € ary azo aloha indray mandeha na intelo na impolo. Raha mila fanazavana fanampintsika dia afaka manatona ny birao ny sampana. Vaovao avy amin'ny sampana tokopira mahakasika ny Cœur Uni National. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ces merveilles. À tous les paroissiens de la FPMA Toulouse, comme annoncé précédemment, le Cœur Uni 2024 se déroulera à Villemur-sur-Tarn du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2024. Le grand concert des 300 choristes se tiendra le samedi 11 mai à 16h sous le chapiteau du château de la Garrigue et sera suivi d'un dîner de célébration. Pour ceux et celles qui souhaitent déjeuner et dîner sur place, l'inscription est désormais possible dès maintenant, et cela jusqu'au dimanche 28 avril. Vous pouvez vous rapprocher du stand à la sortie du culte ou remplir le formulaire qui sera envoyé prochainement au sein de chaque val. Vous pouvez aussi contacter Aurélie Rassoul Ndjaïbe. Voici les tarifs. Pour le jeudi le jeudi soir, le vendredi midi et le vendredi soir, le samedi midi et le dimanche midi, le tarif pour les adultes seront de 12 €. Pour les enfants de 3 à 9 ans, seront de 10 €. Et pour le dîner de célébration du samedi soir, pour les adultes, le tarif est à 20 €. Pour les enfants de 3 à 9 ans, seront quand même à 10 €. Vovô avy amin'ny ESPMA. Noho ny fandaminana samihafa dia mampandriantsika ny birao ESPMA fa ny fivoriam-ben'ny ESPMA izay nokasaina natao ny alahady 27 aprily dia ahemitra amin'ny daty izay ho lazaina amintsika tsy ho ela. Vaovao mikasika ny fotoam-bavaka ny trano fiangonana, mivavah ka aza mitsahatra. Izany tenin'Andriamanitra zany no loha-hevitra ny fotoam-bavaka ho an'ny vina trano fiangonana manaraka izay atao amin'ny asabotsy 17 aprily izao amin'ny 2 ratolakandro ao amin'ny Vieux Temple. Izany dia ho tarihin'ny STK, ny STA, ny endripeo sy ny feony mazava. Koa izany teny izany no hitomana antsika rehetra indray iompo amam-panahy ka hiomana amin'izany fotoana izany dieny izao ary ho tonga maro amin'ny fifaliana amin'ny fotoam-bavaka hoy ny komitén'ny trano fiangonana. Concert évangélique. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. L'Association des chrétiens professionnels engagés a la joie de vous inviter au concert évangélique qu'elle organise le mardi 30 avril à partir de 19 h à l'auditorium de Balma. Le concert sera animé par le groupe Nyaku de la Ligue pour la lecture de la Bible à Madagascar. Vous êtes libre de participer aux frais.
Des CD, DVD et articles artisanaux malgaches seront mis en vente par le groupe. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ny étude biblique dia misy amin'ny talata ho avy zao manomboka amin'ny fito ora sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Fa ny permanence kosa ho an'ny mpitandrina dia mbola tsy misy amin'ity herinandro ity. Araka ny fandaminana dia ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny endribeo sy ny feony mazava. Toy izao zany ny jearintsika riavana, araka ny efa nambara tamintsika ombeniombeny dia ny fanompoam-pivavahana rehetra dia eto amin'ny temple du Salem manomboka izao ka hatramin'ny 17 jona araka ny efa nambara. Noho izany ny 17 aprily sy ny 4 May izay fanompoam-pivavahana isan'ny taonan'ny SZM dia amin'ny 3 ora sy sasany eto amin'ny temple du Salem. Dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fanaontsika ihany koa ny miaraba ny vahiny izay mbola voatonga eto amin'ny tanàna ny Toulouse ka raha misy aminareo tafiditra ao anatin'izany dia angaviana hitsangana eny amin'ny toerana ihany. Dia mbola faly miaraba anareo ny izay rehetra eto amin'ny tafy Toulouse, faly tokoa satria nisafidy manokana ianareo niara iombom-bavaka aminay indray ankehitriny hidera sy ankalaza amin'Andriamanitra. Ary ny Andriamanitra izay mbola nitarika anareo teto anie no anampy anareo ny amin'ny fiainanareo manontolo, hitarika anareo ny amin'ny dianareo ary izy ny hanome anareo izay sahaza ho anareo rehetra. Ary tsaro fa nahoviana ianareo no mandalo eto amin'ny tanàna ny Toulouse dia mandray am-pifaliana anareo izahay ary misy toerana ho anareo foana eto amin'ity FPA Matolozy ity. Dia misaotra anareo dia mahazo mipetraka anareo. Anatanteraka ny fandraitra isika riavana 537 no ataontsika ho mpanatanterana an'izany.
tonga amin'ny fotoana manoko no fankalazana isan-taonan'ny selikasika zao ry havana angevina zay rehetra tokony andre-anjara fitenenana mba handroso aty aloha na tanteraka izany. Rehefa malalo amin'ny tompo vita somatsara rezavady. Rehefa malalo amin'ny tompo vita somatsara omaly ny fankalazana ny isan-taonan'ny lehilahy kristianina ka tsy hay ny c'est bon tsy hay ny tsy hisotra indrindradrindra ny Andriamanitra raitsi-to ka mijoro eto ny tenako misolo taona n'reto rahalahy ara-pinoana ireto manolotra amin'ny fisaorana ny tompo satria noho ny fitahiny sy ny fahasoavana izay nomeny dia tanteraka somatsara ny fankalazana ny isan-taonan'ny lehilahy kristianina. Misaotra ihany koa ireo mpanompo n'Andriamanitra dia ny pasteur Fafa na izany moa nom pasteur Rarindrato azafady Faliery izay nametraka amin'ny fialatsiny satria tsy afaka nijanona niaraka tamintsika izy androany satria ho an'izay tsy mahafantatra aloha pasteur Falmana dia vice-président ny bureau FOIB ny FPMA izay voatery tsy maintsy namita hiraka tampoka dia mametraka amin'ny fialatsiny amintsika FPMA eto Toulouse izy dia inona koa moa tantaraiko dia zao dia ny rahan'ny tompo izy mitondra ny fampianarana izay tena nahaliana tokoa ary vao mafy nareo izay tsy tonga sy nampianatra zany ny tenin'Andriamanitra. Misaotra ny anao ihany koa zay pasteur nomena amin'ny toriteninao androany izay nitory atsika ny tenin'Andriamanitra ary nikasika ny voakasika atao izay lehilahy. Mamealaha kosa ianareo raha hisaotra manokana ny vondrona serasera ny sampana zava-maneno ny sampana vehivavy kristianina ary ny vondrona firaisany sampana ny OSPMA ko tamin'ny fiaraha-miasa tena tsara dia tsara tokoa fomba fiteneniko azy satria nisy ny fifanajana ary nampiseho tokoa zany teo anivon'ny fiangonana raha tena iray tokoa isika eo amin'ny tompo. Ary farany dia misaotra ny atsika fiangonana so be dia rehefa mivoaka etsy misaotra atsika fiangonana tamin'ny fanotronana ny sampana lehilahy kristianina indrindra fa ny omaly asabotsy tena maro dia maro tokoa nareo tonga ary tena nampiseho ny natao hoe communauté fraternelle engane izany mba ho tohizantsika tsy omaly tsy androany ihany fa mandrakizay satria izay ny tadiavin'ny tompo antsika. Dia mandrak'izany dia Andriamanitra manakarim-pahasoavana anie hamaly fitianareo. Manarak'izany dia mitodika manokana amin'reto rahalahy ara-pinoana reto misy teny nindramiko ao amin'ny ohabolana toko fahatelo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina izay manao hoe ary tsy ho an'ny lehilahy ihany fa ho atsika mpiangona satria efa hitako ohatra milan'izay ihany tsika angamba. Donc ny andininy fahatelo toko fahadimy ka hatramin'ny fahaenina izay manao toy izao:
matoky any Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Dia mbola nindrana ny teny ihany koa eo amin'ny azafady eo amin'ny ohabolana non tsy ohabolana fa Kolosiana azafady, Kolosiana toko fa Kolosiana toko fahatelo andiny fa 23-24 azafady, izay manao toy izao: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny rova ho valony fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Dia izao ny teniko, mahireza rahalaisana amin'ny fanarana ny Tompo mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibean'ny fahefan'ny Kristy, fahafenon'ny Kristy azafady. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Saodrado. Dia zao azonao rehefa ve le vidéo mitantara kely ny histoire an'ireto lehilahy reto azafady. Saotra tompoko. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Prêté la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois.
dia misaotra ny SLK zany sary fahatsiarovana ary arabaina ianareo amin'ity andro anio ity hatramin'ny omaly moa zany nisy ataony ny SLK arabaina ry lehilahy kristianina ao amin'ny sampana SLK fa arabaina ihany koa ny lehilahy rehetra eto amin'ny fiangonana ary efa antsoavo ho anareo ihany koa hiditra ao anatin'ny sampana satria ao anatin'ny sampana no anovozana ny tena hoe tanjona ao amin'i Jesosy Kristy hoe inona no atao hoe lehilahy kristianina ary izany no efa noentin'ny pasteur Falimanana Rarindranto tamin'ny maly ihany koa dia hoe ianareo dia hoarina amin'ny kapiteny Tsambo ary izany kapiteny izany dia manana fahendrena dia ilay fahendrena dia miankina amin'i Jesosy Kristy ilay boussole antsika dia izay zany no afatra ao anareo hoe kapiteny fa misy ilay arahana dia Jesosy Kristy araka ny toriteny teo ihany koa ary tena manana fahendrena hitondrana ny tokantrano hitondrana ny sampana ihany koa ary eto anivon'ny fiangonana ary dia irariana ianareo hitana ny firaisana ao amin'ny tokantrano izay misy ianareo hitana ny firaisana eo amin'ny sampana misy ianareo fa hitana ny firaisana eto amin'ny fiangonana ihany koa dia mba hitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy araka ny toriteny voaraintsika teo mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy ary tena hatratra ny fahamatorana izay tiany Kristy hotratrarintsika dia ny tanjona moa dia tena ilay fahafenoana ao amin'ny Jesosy dia mampahery anareo anatin'izany ary irinay tena hoe hitombo hatrany amin'ny fahalalana ny tompo ianareo lehilahy kristiana ka ho fitaratra ho anay ihany koa Jesosy Kristy no voalohany fa ianareo no hitarika ny fiangonana ao anatin'izany dia mahireza indrindra ary izao dia ny pasteur nomena no hitondram-bavaka anareo. Dia mangataka anareo sampana lehilahy kristiana rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao izahay fa tanteraka soamantsara izao isan-taonan'ny sampana lehilahy kristiana izao. Ary misaotra anao ihany koa izay no fitantananao ny sampanao izay mijoro aminao tokoa. Ary ampio izy ireo tompo mba tena hoe tsy ho lehilahy mahery ara-batana ihany fa tena ho lehilahy mahery ara-panahy tokoa. Hahitarika ny fiangonanao, hahitarika ihany koa ny ankohonana izy ireo tsirairay avy anaradianao. Ary fanahinao masina ny omban'izy ireo, anome azy ireo izay tolo-tanana rehetra ahafahan'izy ireo manompo araka ny sitraponao tokoa. Mba hitombo tokoa ara-panahy, hifototra tokoa aminao mandra-piavy ny zavatra rehetra. Ary ampio izy ireo tompo mba ho tena modely arahan'ny fiangonana tahaka amin'ny maha-raim-pianakaviana azy ireo ary mba ho modely ihany koa alain'ny ahitarika ny fianakaviana manontolo hivavaka aminao sy hiasa ho anao ary eto ihany koa tompo mba tsy ny heriny ihany no ahafantaran'ny fiangonana azy fa tena hoe lehilahy mahery mazoto amin'ny asa fanomponao. Ka dia ampianaro izy ireo, ampaherezo izy ireo amin'izao fiara mandeha aminao izao. Ka ianao ny omba azy, anome azy izay sahaza azy rehetra. Dia amin'ny ratsoanao Kristy no angatahina izany vavaka izany. Amen. Dia izao dia mangataka anareo lehilahy rehetra mba handroso eto hanao ny hira anareo.
dia mitoy ihany isika ny sampana SLK koa dia mikarakara ny jobily fanambadiana kristianina tsara marina moa zany fa tena programan'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany vao manomboka ny Genesisy dia fanambadiana no voasoratra ao ary ny fanambadiana kristianina dia tena avy amin'Andriamanitra ry havana ary tena ao anaty programan'Andriamanitra dia izany no ankalazaintsika eto anio ary ho arabaina zany ireo mpivady na vita ny mankalaza ny fanamasinana ny fanambadiany teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka nahatratra ny isaky ny 5 taona zany dia izay no ho atsotsika amin'ity rehefa amin'izao fotoana izao ary dia rehefa voatoana ny anaran'ny mpivady dia mandroso eto ho arabaina ho toroana sertifika avy amin'ny fiangonana ary misy fanomezana avy amin'ny SLK ihany koa dia atsoina zany Andrianjavitrimo Andy sy Aroniony nahatratra 5 taona ny fanambadiany izy ireo. Idris Jesina sy Maeva 5 taona. Naritra 5 taona Rajerisolo Lala sy Clémence. Fanambadiana 20 taona Danielson Andrianirina sy Nancia. Fanambadiana 30 taona Rakotoniray Arvelo sy Mbola Tina. Fanambadiana 30 taona Razafitsialonina Naivo sy Also. Fanambadiana 30 taona Rasolofo Dominique sy Lydie. Fanambadiana 30 taona Andriamady Razao Arso Maminirina sy Hortense.
Fanambadiana 5 taona Rasafiny Manana Manitra sy Joséphine. Fanambadiana 5 taona Razanadrakoto Benjamin sy Angéline. Fanambadiana 10 taona Randriamananjaramanitra sy Lily. Dia arabaina indrindra ianareo ary inotsika fa ny tompony ny tantana ny tokantranonareo nandritra izay taona izay ary mbola apetratsika eo aminy ny tokantranonareo. Dia izany ihany koa ry havana tsy hoe ampisehoana eto fotsiny fa tena amporisihana antsika indrindra izay tanora na izay efa manana tokantrano koa mbola mila amasinina aty am-piangonana ny tokantrano dia amporisihana indrindra isika anatanteraka izany eo anatrehan'Andriamanitra ary dia miroso amin'ny lalindalina kokoa. Dia ny pastera nomena no hitondram-bavaka. Dia mbola hivavaka isika. Andriamanitra raina eo misaotra anao fitantananao an'ireo mpivady rehetra ireo anankiraiky 12 izay noavazonao indray amin'izao ankehitriny izao. Misaotra anao Tompo fa tena hoe taona maro tokoa izany ary ianao tsy mba manadina. Ampianaro izy ireo mba tena ahay ity tahaka anao ary tiany hifankatia tokoa tahaka ny fifankatiavanao. Ianao izay nampianatra anay ilay fitiavana voaloha, fitiavana tsy manapetra, tsy fitiavana mahay mifandefitra ary fitiavana mahay mifanampy. Ka dia tena hoe ahay ametraka ny fiainan'ny manontolo eo am-pelantananao izy ireo, ahay hifandefitra, hifanampy, hifampiaro ary hifankatia tokoa. Ka dia fiainan'ny manontolo eo am-pelantananao ary mbola haritra manontolana ihany izany fanambadiana izany. Ary ianao ihany koa nametrahanay ireo mpivady rehetrarehetra, ianao ny omba ny tokantrano izy ireo tsirairay avy, hanomezay soa ho azy ireo tsirairay avy ary hita ny fianakaviany tsirairay avy. Dia amin'ny anaratsoanao Kristy no angatahina izany vavaka izany. Amen. Tsy hoe so misy mametraka fanontaniana fa manina ny anazy mivady ato lisy tenery sasany rozy. Zany izao dia 10 taona fanambadiana, ça se fête. Voilà, c'est ça se marque. Voilà, c'est tout. Et félicitations à vous. Hein? Saotra betsaka. Dia misy vahiny isika ry havana efa nitsangana teo izy mianakavy fahampahalalana antsika izany fa ny FPMA nisy no mamangy antsika androany amin'ny alalan'ny filoha sao dia diso ny fanononako azy raha Tefinjatovo Andry. Dia miarahaba anareo ary misaotra anareo mamangy ny tafo Toulouse amin'izao fotoana izao. Dia tena feno tokoa ny fo faly, feno satria misy ny havana any lavitra any tonga mamangy ary dia ampitao amin'ny mpiara-mivavaka ao amin'ny tafo FPMA nisy ny fiarabana azy ireo ary dia ny fiadanan'Andriamanitra ny ao aminareo ary
ahafahanareo ihany koa manefa ny asa fanompoana izay mafonja dia mafonja petraky ny tompo aminareo fa inona fa izy no efa manome anareo izay ilainareo ao anatin'izany dia mampamangy tonga mavaka fangatana sy fisaorana sika tompoko angatanany tompona anjara hiakatra ty anatanteraka zany mbola iarivavaka isika tompo ny tompo Andriamanitra io ilay Andriamanitra tompony sao rehetra sao ilay Andriamanitra tompo amin'ny fahefana rehetra endre ny fahatsaranao endre ny fitiavanao ary dia zany rehetra zany zavatra iainanay na nisa minitranay na nisa tsekondranay na ny fotoana izay tanterahana eto sy ny hatramin'izay dia maneho za mifamindra-po sy fitiavanao zany misaotra mankasitraka anao zay amin'izany satria mahatsiaro tokoa fa manana Andriamanitra izay miaha sy miaro ary mitantana ary tena manefy anay mba tonga ny mitanjonao tompo dia fantatray tokoa fa mahagaga raha ny planinao satria izahay izao izay mahare ny teninao mandre ny teninao ary efa nanapa-kevitra ny anaraka anao dia indro koa ianao mbola manefy anay tsy mitsahatra manefy anay mba ho tanteraka mandra-piverinao any amin'ndrano lanitra satria fantatray fa tsisy hiditra any amin'ny fanjakanao raha mbola misy pentipentiny ny ota ka dia ao anatin'izany ny tena hanefianao anay tsirairay misaotra fa mbola afaka nankalaza ny isan-keritaona ny sampana lehilahy kristianina teto amin'ny fiangonana ary tamin'izany dia mazava ny toro lalana araka ny teninao hoe ho lehilahy lehibe mahatratra no ohatra ny fahalehibeazan'ny Kristy tompo raha mieritreritra izany izay dia fantatray fa raha ny herin'ny tenanay tokoa dia tsy hatanteraka izany fa soa fa eo ianao mamaritra ny tanjonao anay hanefenao anay kanefa dia ianao koa nefa mbola miasa ao anatin'izany ary ny fiangonana no sehatra anankiray izay tena nataterahanao an'izany fanefenana izany dia isaoranay ianao zany satria misy zao fiangonana izao izay manefy anay misy ny teninao izay mibitsika aminay mandrakariva ny tokony hitombonay eo anatrehanao dia inay dia efa natsoronao ihany satria dia safidy ihany no anay dia mankatoa ihany no ataonay fa ianao no tena miasa ao anatin'izany rehetra izany fomba tsy takatra ny sainay tokoa izany tompo fa oka mba tena ao am-poniny tsirairay izany eny ny lehilahy ny voateny amin'izany teny izany kanefa tsy ho raisinay hoe arabaka teny ihany fa ny olona rehetra nalàna amin'ny vaviny any ankizy amin'ny fianakaviana rehetra dia atsapa fa izany tokoa ny tanjonao mba hatratra ny ohatra ny fahalehibeazan'ny Kristy izahay dia misaotra halehibeazan'ny hafenony mihitsy ny voalaza teo satria izany rehetra izany dia mitaky ny fahamasinana taky ny fitiavana ny fandeferana sy izay toetra ny Kristy rehetra dia tena sitraka ao ny azaonay miaina izany azaonay mankatoa izany mba hahatonga anay ilay olona nkasitrahanao dia misaotra tompony amin'izany dia ankehitriny koa izay dia tia saotranao koa ny amin'ny fahavitany voateo ny jobilin'ny fanambadiana ho an'ireo tandrify izany teo dia misaotra fa izany rehetra izany dia manamarika koa ny fahatsaranao sy ny fitiavanao fa ataon'ny olona ahoana moa raha mbola voakejan'ny ota izy no hoe tena ity araka ny sitraponao fa ianao kosa nefa dia mamindra fo
ary dia indro natratra izany ireo rahalahy sy anabavy izay efa nandray izany jobily izany. Fa misy koa tsy ao anatin'izany jobily izany kanefa dia tahinao ary efa hitantaninao ao anatin'izany fitiavan'izany dia isaorana anao izany tompo. Dia mahatsiaro izay tompo ireo mpanomponao mba ianao koa no hatanteraka ny fampaherezana sy mifampitomboana azy ireo mba hitandremany nondrinao. Ary ao anatin'izany dia mahatsiaro indrindra ny mpitandrina eto amin'ny FPMA Ray aman-dreny Élysée izay fantatra ihany koa ny fahoriana izay nitondra taminy. Ianao koa no hitantana ny fiainan'izy ireo satria ianao no efa niantso azy ary izy efa nanaiky ny hanolo-tena hanatanteraka ny sitraponao dia ianao nomba azy sy ny fianakaviany ihany koa. Dia eo koa ny mpitandrina manao fiofanana eto, ny mpitandrina nomena mba ianao koa no tena hitantana azy amin'ny lalana rehetra izay mbola izorany amin'ny fanomponanao. Misaotra tompo. Dia mahatsiaro koa ny ireo olona, ireo fianakaviana izay nanana manjo satria izany rehetra izany dia lahatra efandaranao ihany koa mba ianao no hampionina amin'ny fo ary hampafantatra fa reny zavatra ireny dia avelanao hitranga mba ho fieritreretana ny fiafarana rehetrarehetra, ny fiafaran'ny olombelona rehetra mantsy dia amin'izay. Dia misaotra koa fa ianao mitantana ihany koa izay mpiara mivavaka eto ka tsy tonga teto nefa nentina naniry ihany, na ny tsy naniry fa ny antony hafa samihafa dia tsy afaka izany izy dia ianao koa no mba azy tsirairay ny amin'ny toerana misy azy. Dia misaotra ny fitantananao ihany koa ny firenenay. Mahatsiaro izany izay tonononay daholo izany satria fantatray fa ianao ilay mahay ny zavatra rehetra dia ianao koa mahafantatra ny zava-misy any amin'ireny toeran'ireny any amin'ny firenena ny Madagasikara any na amin'ity firenena misy anay ity, mandray anay ity. Dia ianao no aneo ny fahasoavana sy ny famindram-ponao koa ka izahay dia tsy ho diso anjara. Ireo vahoaka mamino anao dia tsy ho diso anjara mazava ho azy amin'izany fampanantenana izay vomaninao anay tsirairay izany. Dia izany no amezana voninahitra ary ataonay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay ampiarahanay amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, ho tonga ny amin'ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Fampatsevana foy ho an'izay ny komando vokatra SLK dia ho resina ty aoriana ato rehefa mirava ny fotoana. Nahatanteraka fiam-pihavanana ho an'ny amantsika namoavana akaiky tsika izao dia ny voalahatra dia mangavy ny fianakaviana rotonta mba hiakatra ty anoloana.
Sahondra Janina sy Ramatoa Vitry Monika sy ny fianakaviana manontolo izay namoy ny rahavavy raitapo aminy raha fehivola fa rahavololona Lala Lydia. Endry havana misy soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina hoe miara mitomany amin'izay mitomany ary oky ny filazantsara hoe iray ihany izy rehetra. Ny zanak'olona zany hoe Jesoa Kristy dia manana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra ray. Ny zanak'olona dia tonga nofy tetỳ tany, ny aina sy ny fanerasera tamin'ny olombelona. Izany hoe midika fa ny kristianina dia manana firaisana koa tanteraka amin'Andriamanitra ray pahary araka ny voasoratra. Andeha isika hoy Andriamanitra amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Koa araka izany ry havana, samy isika izay noharian'Andriamanitra dia tokony manana firaisana sy fiombonana. Koa ankehitriny ary dia indreto izahay manatanteraka izany firaisana izany ny fiankonana manontolo ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Indreto ny loholona solotena mpitandrina Birao Komity FPMA Toulouse, ny ESPMA fikambanana natsangan'ny fiangonana isahana manokana ny asa sosialy sy ny fihepevanana, maneho ny firaisan-kinanay miaraka ory aminareo sy mitondram-bavaka anareo ary mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Isika zanak'olombelona moa dia tsy mpandahatra fa alahatra, nodimandry anay miray ny rahavavy raitapo ary ny reny nahitana masoandro, ny kolokolo sy ny taizana lehibe. Izay ry havana ny lahitr'Andriamanitra nefa mino isika fa tsaroanareo ny fahasoavana lehibe izay niarahany taminareo nandritry ny taona maro ny vahininy tetỳ an-tany. Andriamanitra no manome ary Andriamanitra koa no maka. Isaorantsika ny anarany masina. Mitsangana ny fiangonana manao ny hira efa voatondro 2:790 ihany. Amin'ny anaran'ny Tompo, efa niady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina. Eto Paoly Apôstôly ry havana dia manambara ny asa tsara rehetra ny tanterahany. Fotoana vitsy taoriany izany dia nosamborin'ny empereur, miaramilan'ny empereur Néron izy ary novonoiny. Tsy voatanisa eto ny asa misiona rehetra ny tanterahan'i Paoly. Fa eto Paoly dia manomana sahady ny tohan'ny fiainany. Miandrandra sahady ny fiainana mandrakizay dia ny satroboninahitra izay efa natokan'Andriamanitra ho azy. Mbola ety an-tany izy, mbola velona izy, dia efa nanao tombana sahady ny asa fanompony sy ny asa fitoriana izay ny tanterahany. Vita ny fiazakazahako izy
Izany tonga tamin'ny ligne d'arrivée izy ary tsy tapitra eo fa mbola mitohy, izany hoe mbola misy nouveau départ, misy pejy manaraka, dia ny fiainana manaraka izany, dia ny fiainana mandrakizay araky ny voasoratra ato amin'ny bokin'ny Timoty. Sokatra azy ny varavaran'ny lanitra, ary toy izany koa ireto nodimandry, ny reny, ny rai-tapo, vitany ny fiainany eto tany. Ary isika kristiana dia mino sy manantena, efa nandray ny satro-boninahitra avy amin'Andriamanitra koa izy ireo, ary efa mitoetra eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Akaiky n'Andriamanitra miaina ny fiainana mandrakizay, ary mbola hifankahita indray amin'ny rehetra tombon-dalana ny azy ireo. Entintsika mbavaka izany tenin'Andriamanitra izany, sy indrindrindrindra izany teny fampanantenana izany, ary vavakantsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny teninao fa marina izany. Misaotra ny amin'ny fanahinao izay manazavana izany teninao izany, fa Andriamanitra mora samborina amin'ny fahoriana ianao. Misaotra Tompo satria mampahery anay izany teninao izany. Apetraka aminao reto fianakaviana ireto, izay namony reniny, namony rai-tampo aminy. Ianao Tompo no anaisitra ny tebiteby rehetra ny anatiny, ary ametraka ny fiadananao indrindrindrindra dia ny fiadanana tsy mety levona, ary ahitan'izy ireo indray Tompo fifaliana ary faherezana ao amin'ny fiainana miaraka aminao. Dia apetraka aminao ny fianakaviana manontolo, na ny aty Frantsa na ny an-tanindrazana. Tsy diso anjara amin'ny fiadananao izy ireo, fa ianao dia eo akaiky ny azy ireo mandrakariva, ary toetra aminy hatramin'izao ka mandrakizay. Dia mbola voninahitra Tompo izao fotoana izao, satria raha tsy miasa ianao dia tsy mahavita na inona izay. Misaotra ny amin'ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Endriavana manaraka izany, isika moa dia toy ny rano sy ny vary any an-tsaha dia tsy mifanary, tsy mifanadino. Raha tanàna eto Tolozy tsy mifandao. Ny varavarana ny voahana tokoa no anareo, fa ny fahoriana dia raha antsika mizaka. Mariky ny firaisan-kinanay fiangonana dia misy fehpevanana izay atolotry ny sambatan'olona sy ny isam-pianakaviana ery ambarambarana etsy amin'ny misy kitapo kely anankiroa ery amin'ny ambaravarana ifivoahana. Kely dia kely izany ry havana, fa ny foa sy ny fitiavana manolotra izany dia mameno izany. Jesosy Kristy Tompon'ny fiadanana anie, ampahery ianareo mandrakariva. Misaotra tompoko. Tohana tokoa fo, sanatria tsy namoizanay ny havana izay reniny fosana, ary rai-tapo akory no mafaly anay, fa fahitanay anareo marobe toy izao, miara-ory, mitondra ny teny fiampianonana, ary indrindra manatanteraka ny tenin'ny Tompo hoe miaraha mifaly amin'izay mifaly, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. Tsapanay tokoa fa faravarana voan'ny fahoriana nay fa ny fahoriana tokoa dia ny arahanareo ory taminay. Manaraka izany tsy vitany mampahery anay nareo sy ny ara-ory taminay, fa mbola arahanareo koa vola aman-karena, ko Andriamanitra manan-karipasoavana anie sy ny alehibe amin'ny fitiavana anie amaly anareo. Dia misaotra indrindra Tompoko. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika rehefa malala fa tanteraka soamantsara zao fotoana anio
izay nionantsika tamin'ny tompo ary niarantsika nankalaza ny isan-taona ny sampanelea kristianina. Amarana izao fotoana izao tsika alohan'ny andrenesantsika ny afarisotro-drano firana fanampy ny fahavatra amin'ny telopolo andiny voalohany no ataontsika eo am-pitsanganana. Ary Andriamanitra fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Andiny fahatelo amin'ny hira teo ihany. Mandeha ny fiadanana ka manompo ny tompo. Miangavo ny fanambadiana voandrestanina teo mba hiakatra teo mba akasarina. Fanambadiana voandrestanina teo mba hiakatra teo mba akasarina.